miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity tapany ariva ity tonga amin'ny fotoantsika izay afatsika mifantoka amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo filanana fasivy amby 10 andinindro fotsiny ataotsika satria miazakazaka be n'olo antsika dia mangataka faharetana amintsika rehetra izany eo fitinina ny izay tokony ho atao eto filanana fasivy amby 10 andiny fahatelo andiny faefatra dia andrea avatra ny ten'Andriamanitra fotsika nanjariva itinija ieluka fatiranu valayana isu rufuyana sarupisa Getsemane zaini yaretala tiajua dinunare nalfa sangatsika ny tanantsika andiny fa surapia Gure Usa Riveruga Isauri Getsemane Zaini Yaretana Zaunu Bisa eo an'loantsika ny kapoaka sy ny mofo isy fanazavana fohifohy tiako mena alohan'ny hidirantsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zavatra anankitelo manandanja manodidina ny fandraisana ny fanasan'ny tompo voalohany ny fahafantarantsika hoe inona ny fandraisana ny fanasan'ny tompo faharoa ny zavatra ilaina ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo fahatelo ny tombotsoa azontsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo inona moa zany Paoly miteny Korintianina voalohany 10 avy hatrany andiny nomeko no ny fotoana amin'ny andininy 2 fa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia maneho firaisana latabatra amin'ny tompo izay midika hoe ny tompo no manasa antsika hiara isotro hiaraka hihinana aminy goavana be zany ny fandraisana ny fanasan'ny tompo faharoa Mateo 4:20 maneho ny ran Jesosy ny tenan Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana fahatelo Mateo 4:17 ny fandraisana fanasan'ny tompo maneho ny ran Jesosy izay noresany manao hoe ity no rako dia ny amin'ilay fanekena vaovao atolotro ho any maro ho famelan-keloka inona ny fandraisana fanasan'ny tompo faefatra ny fandraisana fanasan'ny tompo dia maneho endrika firaisana amin'i Jesosy firaisana famonjeny Kristy
firaisana amin'ny tenan'i Kristy araka ny voalaza Korintianina 2:20 amin'ny andininy 9:12. Misy zavatra tokony ho fantatsika alohany anaovantsika firaisana latabatra amin'ny tompo toy izao. Voalohany, ny zavatra tokony ho fantatro rehefa andray fanasan'ny tompo aho, ilaiko ny mandintena, ilaiko ny mamantatra ny tenako. Paoly miteny Korintianina 2:20 aoka ny olona mantatra ny tenany alohany andraisany. Obolona toko 2:7 mao misy olona afaka hiteny hoe efa nanadio ny tenako sy ny foko aho ka madio tsy misy petaka. Jaona 1:9 hoy Jaona manao hoe raha miteny isika fa tsy manana oditsika mpamita tena. Izay mahatonga ny Paoly miteny Korintianina 2:5 dinio ny tenanareo. Salamo 7:3 hoy Davida hoe dinio aho Andriamanitro, zaha toetra aho fantaro ny foko dia jereo ny atanatiko rehetra dia tario amin'ny lalana mandraka izay aho. Jaona 1:7 raha mety ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra mamelona ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izay le Andriamanitra toriana eto, na dia nisy lesoka azy ianao, nisy fahotana vitanao tamin'ny maraina, alohan'ny andraisanao ny fanasan'ny tompo, raha miaiky ianao, vonina iovy ianao, vonina ibebaka anao, mamela heloko Andriamanitra, manadio. Tsy mety ny mitsoaka, tsy mety hoe za tsy andray androany, tonga andray amin'ny 2 volana tsy andray aho, 3 volana sisa dia katona tanteraka 2024, fandraisana fanasan'ny tompo 3 angambana dia mikatona ty taona ty. Dia tsy vahaolana mihitsy ny mandositra, tsy vahaolana mihitsy ny hoe za tsy andray androany a, tsy andray amin'ny manaraka tsy non. Ekeo ny helikao, ekeo ny falembenao, mibeba ianao amindra fo aminao Andriamanitra, dia tongava miara-mandray fanasan'ny tompo amin'ny raha favinao, amin'ny raha lanao, dia ho tahiny ianao. Alleloia. Tepoka farany ny tompontso ho raisitsika ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fandraisana fanasan'ny tompo dia andraisantsika tompontso be dia be, raha ihany ny resako dia tapitra ny olona. Tompontso anankiray voalohany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, fiarovana ao amin'ny tontolon'ny Kristy. Tena misy fiarovana magaga ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny bokin'ny Joba 1 amin'ny 9:20, rehefa niady hevitra tamin'ny Satana Andriamanitra, dia navoaka ny Satana ty teny anankiray ty tamin'ny Andriamanitra manao hoe satria asiano fefy izy. Misy fefy izy ozy izy. Dia raha mijeritsika Exodus 20 amin'ny 9:7, le fefy zay nyresan'ny Satana tamin'Andriamanitra tsy ny eo fa ny rano Jesosy. Ny rano Kristy, ny fandraisana fanasan'ny tompo dia mahatonga anao olom-baovontsy ho voaro. Misy fefy, misy fefy ny tokantranonao, misy fefy ny vadamanjanakao, misy fefy ny fivelomanao, ny vola raisinao parement dia misy fefy tsy azo ny tevola atao ninninina, misy fefy ny fahasalamanao, ny tenanao rehetra manontolo rehefa mandray fanasan'ny tompo ianao dia misy fefy zany. Izay mahatonga ny Baiboly miteny ao amin'ny Salamo, raisika ty teny ity, Salamo 1:8 vetivety. Amin'ny agnaran'i Jesosy 1:5, tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao, na zana-tsipika manitana no ny andro, na rito mandringana mandeha amin'ny maizina, na fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana, na isy arivo aza ao lavo eo anilanao raha hialina kavananao, tsy atra aminao izany. Jery maso fotsiny ihany ianao ka ho hitanao na malina ny ratsy fanahy, satria ho ianao Jehova, ianao no ariko
sady nataonao finenanao miavondrindra dia tsisy lozanjo anao na retina nakaiky ny lainao voaro tanteraka ianao. Ny nofony Jesosy dia nomena ho fanasitranana dia kapoka tamin'ny fanasitranana ny aretina rehetra, fa ny rano Jesosy dia natao ho fiarovana antsika. Alleloia. Dia ho zaho miteny aminao manao hoe aleo anao voaro toy izay mitsapo tena. Ny nofony natao hitsaboana, fanasitranana, fanirana izay mikorina ao anatinao karazana fiarovana anao amin'ny alalan'ny aretina rehetra zany. Noho ny fahotana natao ny Adama sy Eva dia very ny firaisany tamin'Andriamanitra, fa noho ny fandraisanao ny fanasany tompo miverina ny firaisanao amin'Andriamanitra. Noho ny fahotana natao ny Adama sy Eva very ny fiarovana rehetra atao amin'ny fiainany, fa zaho miteny aminao amin'ity hariva ity ny fahavalinao ahita isokatra ny masony ao anatin'ny fandraisana ny fanasany tompo, fa vehivavy sy lehilahy manana fiarovana ianao tamin'ny alalan'ny fihinanana nararaka na Adama sy Eva, fa hoy aho hoe amin'ny alalan'ny fihinananao sy ny fisotroanao no anananao hery vaovao, fiainana vaovao, ary zao nambaraka anao tsy mahazo raraka itsonanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy, satria ho raisinao ny mofo sy ny kapoka. Ho tainy tompo ny mpandray fanasany tompo rehetra ny firana 2 rahalahy 5 anankiray ho ataontsika indro tompo fa omeko anao dia hivavaka tsika latsika raha miteny zava-maneno. Indro tompo fa omeko anao ny tenako fanaratatana. Indro tompo fa omeko anao ny tenako, anao ny tenako, ka tsy misy tsy foky, tsy misy zany tsy foky, Yesu lanza tsy ahoko fa ny mpanomponao, Yesu lanza tsy ahoko no zavatra kindraiky no zavatra afaka fo eo ampipetrana antsika rehetra izao.